Fa mitohy hatrany kosa ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny firenena hafa. Androany, vita sonia ny fifanarahana sosona eo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny firenena mikambana. Tetsy Ampahibe no nanatanterahana izany ny maraina teo. Fifanaova-tsony fifanaraha-miasa sosona no totosa teo amin'ny ministran'ny fiarovam-pirenena ny jeneraly rasolofiny Xavier sy ny mpandrindrany firenena mikambana miasa sy monina eto amintsika Violette Kakioma androany teny Ampahibe. Fifanarahana izay mifantoka amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena mikambana sy ny fiarovam-pirenena ary ny fampiroboroboana ny fanajana ny zon'olombelona. Tsara ny avatarantsika fa ny asan'ny mpitandro filaminana ny miaramila eo anivon'ny foloalintahy dia matetika be ny tsikera hoe rehefa manatanteraka ny asany ny mpitandro filaminana ny miaramila eo anivon'ny foloalintahy dia tsy ao anatin'ny fanajana ny zon'olombelona. Izay toerinay fa diso tanteraka izany satria mahatandalana ny mpitandro filaminana sy ny miaramila eo anivon'ny foloalintahy dia manaja ny voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenana. Raha tsy teny eo anivon'ny tafika malagasy dia manana an'izay code de conduite n'izay izy dia ny 920 sy ny 150 ny zany code de conduite izany dia mamaritra ny tokony anajany ny miaramila ny zon'olombelona amin'ny fanatanterahana ny asa. Amafisina eny anivon'ireo ivitoeram-piofanana miaramila toy ny akademia miaramila ny fampiarana sy ny fanofanana momba ny fanajana ny zon'olombelona.